Miarabantsika riavana satria ty maraina vaovao ity indray. Ny lohatenitsika androany dia ny hoe ny hazo fijalian'i Kristy, ny fahasoavana ary ny vokatra avy amin'izany, araka ny Galatiana 2:2-20 sy ny Efesiana 2:2-10. Efa voavaky teo pasteur Élisée fa namaky ireo teny ireo. Ka ny tiako iangavianantsika dia izao raha azo atao eo ampiainoana dia fa manoratra fanontaniana ianao raha misy fanontaniana mba zay tsy ho adino le izy. Tia rehefa mifarana manko dia hoe ohatra nohony zany rano be le fampianarana teo dia tsy tadidy tsony. Fa soratana dia misy hira anankiray atao aorian'ny fampianarana dia faterina le izy. Dia raha efa voavaly raha teo atao amin'ny fampianarana moa dia lazaina hoe efa voavaly raha teo. Araky ny fangatahany sasany aminareo dia hoe mba atao miadakadana. Indray manko rehefa misesika le izy dia tsy mety atao miadana. Fa le lohatenitsika dia tokana ihany ny amin'ny hazo fijaliana dia manam-potoantsika azo ivalaparana amin'le izy. Omaly dia lohateny be dia be dia tsy maintsy noazakazana mba tafita ao anatin'ny adiny iray zany. Ny hazo fijalian'i Kristy araka izay ahitana azy ao amin'ny epistiliny Paoly ho an'ny Galatiana. Rehefa mamaky tsotro zao fotsiny le epistily ho an'ny Galatiana isika, moa ataoko boky kely ohatran'izao le izy, dia soritako maitsomaitso zay rehetra hoe hazo fijaliana dia vetivety dia hita le izy. Toerana 7 samihafa no ahitana le hoe hazo fijaliana amin'ity epistily ho an'ny Galatiana ity. Ka ireo toerana 7 iresahan'ny Paoly ny amin'ny hazo fijaliana ireo dia samy manana ny tsindrim-peony zay ametrahan'ny Paoly azy ny hevitry ny hoe hazo fijaliana. Ny anankiray dia ilazan'ny Paoly fa fahatafitohinana, skandale ny hazo fijaliana. Dia amin'ny Galatiana 5:5 andininy 2:12. Zao ny tenin'ny apôstôly Paoly, fa izaho rahalahy raha mbola mitory ny famorana ihany, naonao no mbola enjena, dia afaka tokoa ny fahatafitohinana noho ny hazo fijaliana. Raha atao amin'ny fomba fitenitsika ankehitriny dia ny hoe raha mitory ny famorana aho dia tsy enjena intsony. Ary rehefa tsy enjena intsony noho ny tsy fitoriana ny famorana dia noho ny fitoriana ny famorana dia afaka ny fahatafitohinana ny amin'ny hazo fijaliana. Resantsika rehefa avy eo inona ny dikan'izany tenin'ny Paoly zany. Amin'ny 4:2-12 dia teny ihany koa ny apôstôly hoe na iza te hiseho tsara amin'ny nofo dia ireo no manery anareo ho forana, nefa noho izao ihany fandrao henjehina noho ny hazo fijalian'i Kristy izy. Ny olona izay mitory Kristy vao tamin'ny hazo fijaliana dia enjehina, satria tamin'ny Jiosy fahatafitohinana, skandale zany miresaka hoe olon'Andriamanitra hombona amin'ny hazo fijaliana zany. Ary amin'ny Galatiana 5:7-12 Kristy nanavotra anay tamin'ny ozon'ny lalàna, satria tonga voaozona hamonjy anay izy, fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra mihantona amin'ny hazo. Nahoana no nantsoina hoe fahatafitohinana amin'ny Jiosy ny hazo fijaliana? Ny hazo fijaliana, fa hazo fijalian'i Kristy araka ny Korintiana 1:2-3:20 dia lazain'ny Paoly fa fahatafitohinana amin'ny Jiosy ary fahadalana ho an'ny Grika. Satria ny Jiosy nitady signe, famantarana. Ny Grika nitady fahendrena. Ka tamin'ny Jiosy ity hazo fijaliana ity tsy io no signe ny tediavana, tsy io ny famantarana hoe avy amin'Andriamanitra ity olona ity. Satria tamin'ny Jiosy
ny famantarana ny amin'ny Mesia izay nantenainy dia fandresena sy voninahitra ho an'i Israely. Ary zany dia iseho tamin'ny androny Jesosy zany amin'ny fanafahana any Jodia avy amin'ny fanjanahana nataon'ny Romana. Koa ny hazo fijaliana dia mariky ny fandresen'ny Romana, fandresen'ny Jentilisy zany, fa tsy mba mariky ny fandresen'ny Kristy tsy akory. Ka izany no mahatonga ny hoe tafitona ny Jiosy raha io hazo fijaliana io no arangaranga. Tena tsy tiany zany izy. Tamin'ny andron'i Jesosy dia miteny mandrakariva ny Jiosy hoe inona ny famantarana ataonao? Aneho ny famantarana zay. Ary zany dia aoriany ny fahagagana ataon'i Jesosy zany. Dia mbola manontany Jiosy hoe inona ary le fahagagana ataonao? Fa inona le zavatra antediavin'ny Jiosy? Zavatra antediavin'ny Jiosy dia zao, ilay milaza azy ho Kristy, dia miditra ao amin'ny tempoly, manala ny lambany, manipy azy eo amin'ny fisoronana, dia miova izao rehetra izao. Miseho amin'ny voninahitra maha Mesia azy izy, ka mitarika ny tafika handresy ny Empira Romana. Izay le signe no tediavana. Fa ny torian'i Paoly kosa dia Jesosy voahombo tamin'ny hazo fijaliana. Fa tafitohinany zany. Ny nantenainy zareo ny Jiosy dia ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, Genesis 12:10, aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia hoy izy hoe inona ny fandraisana amin'izany amin'ny hazo fijaliana? Eo na ariana ivelan'ny tobery izy dia ny fantsina. Tamin'ny fotoana izy ireo raha ny hazo fijaliana no resahana. Ary avy amin'ny herisetra izy raha entiny eo aminy izany. Ny zavatra faharoa resahan'ny Paoly, ny iresahan'ny Paoly ny amin'ny hazo fijaliana dia izao, Kristy voahombo amin'ny hazo fijaliana no fototry ny famonjena. Galatiana 3:7 ny andininy voalohany. Ry Galatiana dala, iza no nanimba anareo? Kanefa teo masonareo indrindra no nanehona marimarina an Jesosy Kristy voahombo tamin'ny hazo fijaliana. Amin'ny 2:4 hoe Paoly hoe fahasanatry raha misy ataoko rehareha afatsy ny hazo fijalian'ny Kristy tompontsika. Mahavarina izany tenin'ny Paoly zany. Ahoana moa no ireharehany ny amin'ny hazo fijaliana? Any tena mahavarina. Ny hazo mitanam-bokovoko na la croix dia nampiasain'ny Romanina hamaizana, ampiharana ny atao hoe peine capitale amin'izay olona heveriny ho manakorotana ny fiainan'ny fiarahamonina na manozongozona ny fanjakan'ny Empira Romana. Ny fanjakana ngeza rehetra, ny Empira rehetra, na tany aty amin'ny KwaZulu, aty Afrique du Sud, na tany Chine, na tany Rome, dia samy nanana ny endrika ny instrument de torture nataony. Fa ny hazo fijaliana dia instrument de torture. Raha tena dika amin'ny teny malagasy dia hoe hazo fampijaliana. Ampijaliana fadiranovana le olona mba tsy usahy hanaingany volomasony zay rehetra te hanandrana eo. Ary araky ny mpandinika zany crucifie zany, ny tanany mivelatra eo, voafatsika, ny tongony voafatsika ary, dia izy tenany ihany mihazona ny tenany eo amin'ny hazo. Dia vetivety feno rano ny avokavony. Ary tsy afaka miaina antsony, dia fanina, dia dans le coma. Fampijaliana tapitroatra zany. Eo zany no isehoan'ny fireharehan'ny olona faratampony ka ilazany fa izy no Andriamanitra manao zay tiany atao. Ny tany Chine, toerana sasany tany Chine dia fatorany le olona dia ampanireny voltara na bambo ao amin'ny tenany, dia maniry ao anatin'ny tenany le olona ao le
le volotara fampijaliana maharitra ela koa za taty amin'ny KwaZulu taty Afrika atsimo dia hazo lehibe branche lehibe raha nitiny lohany dia iny atsofina amin'ny tenany olona na avy ety ambany na amin'ny tehezany dia ahantony eo izy tamin'ny firenena sasany tamin'ny peau rouge de l'Amérique du Sud tapahany lohany dia atsatony amin'ny hazo dia mba tsy hamerina nintsony zany no tampony herin'ny olombelona manao instrument de torture eo aritsika varina hoe nahoana ary nylazany Paoly hoe tsy misy reharehako tahaka ny hazo fijalian'ny Kristy ary zao no vomainka koa mampanontany tena dia zao raha zoina dinina tsara le tantarany passionan'ny Kristy tao amin'ny Pretoria amin'ny lapan'ny Pilato dia ny filazany Jesosy fa mpanjaka izy no nentiny mpisorona sy ny lohandohan'ny Jiosy hamandriana azy ka nitoriana azy tamin'ny Pilato ary nylazana hoe raha avelanao mandeha io dia fahavalon'ny César ianao fa ty olony ty usurpateur de pouvoir teo mpanjaka izy zany hoe ny motif napetraka tamin'ny hazo fijaliana zay manazava ny antony nanomboana anty olony ty dia zao Jesosy avy a Nazareta mpanjakan'ny Jiosy olona mpanonga-mpanjakana izy zany zay no nanamelohana azy ary zay no niakian'ny Jiosy nandritra ny adiny firy hoe omboy amin'ny hazo fijaliana ahoana ary mahatonga ny Paoly irehareha amin'ny hazo fijaliana araka tantara izany tantara n'le hazo fijaliana zay nanomboana an' Jesosy fa rehefa avy eo toerana hafa ndray Galatiana 2:2 sy Galatiana 5:4 dia milaza zavatra hafa tanteraka Paoly hoy izy hoe voahombo miaraka amin'ny Kristy aho sy koa hoe voahombo miaraka amin'ny Kristy ny mino voahombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy zaho intsony novelona fa Kristy novelona ato anatiko 5:4 dia lazain'ny Paoly hoe fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana araka ny Paoly zany tsika rehetra io efa samy niombo tamin'ny hazo fijalian'i Jesosy avokoa eo zany dia mahavariana hoe ina ny tena hevitra zany ny fahatafitohinana tamin'ny Jiosy fahadalana tamin'ny Grika zao ndray lasa rehareha ary ny mino rehetra dia voahombo tamin'izany hazo fijalian'ny Kristy zany misy zavatra mila hazavaina bebe kokoa eo zany ka lazain'ny Paoly zany dia ho setriny zany rehetra zany amin'ny hoe fatafitohinana fahadalana arak'izay lazaina amin'ny Korintiana 1:7 dia mahita hevitra izay sady mahery vaika no mavitrika ny amin'ity hazo fijaliana ity i Paoly ka ahafahana milaza fa ny mino koa dia miaro hombona amin'ny Kristy ahoana nefa no ahafahana milaza izany marina fa Jesosy dia niteny hoe ny mpanaraka azy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana dia azo heverina zany hoe fanentanana fiainana moraly amin'ny fiarahamonina zany samy mitondra ny hazo fijaliana Mateo 5:7 2:4 Marka 5:7 eo dia indrindra tsy amintsika fifoazana dia lasa ohatra ny fiteny le izy zao mitondra hazo fijaliana zao ina le hazo fijaliana tinao nento manao an'ity kiraro manaikitra ity mandrapahatongary ka ina mahazo fijaliana an'izany aka tsy maintsy makany
Hoana raha mandeha pieds nus, tsy mety. Dia ohatra ny zavatra samy mitondra ny hazony. Hoe mba mijalijaly zany. Mijalijaly noho ny amin'ny Kristy. Dia hazo fijaliako io. Dia misy moa mpiandry le ramatoa, le rangahy tsy mety kasika fifoazana, dia ampijalijaliany le ramatoa amin'ny zavatra io izy le pasteur mampiona le ramatoa. Hazo fijaliana zany ny toa. Ento zany fa hazo fijaliana. Zay no mahazatra antsika zany zay. Hoe raha ianao miaritra fahoriana, fahavolombelona amin'ny Kristy dia mitondra ny hazo fijalianao ianao. Zavatra zany Paoly hafa. Miara mihombo amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana isika. Ary zay mpanaraka azy dia efa passé io zany. Efa nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mijanona amin'izao tsika dia sahirana. Angamba toizantsika hoe ahoana ny tena hevitra zany zavatra lazainy Paoly izany. Alohany hatongavantsika any dia andao jerena le atao hoe ny hazo fijalian'ny Kristy, jerena avy amin'ny lalàna. Zany hoe ny lalàna no atao point de départ. Ny lalàna no mametraka an'le fanontaniana dia ny hazo fijaliana ny valina. Mazava hoe zany ny zavatra lazaiko zany. Ny point de départ andinihana ny hazo fijaliana dia ny lalàna. Nahoana ny misy ny hazo fijaliana? Ina ny lazainy lalàna mikasika an'io? Zay zany no jerentsika aloha. Dia jerena na mahatonga amin'le zavatra lazainy Paoly hoe voahombo niaraka tamin'ny Kristy isika na tsia. Izay fomba fijery zay. Zay manko nahazatra anay amin'ny atao hoe théologie systématique. Tena koa dia nanao théologie systématique fa tsy théologie biblique. Fa ta théorie vao niova fo. Niova filière zany. Nanao fandinihana biblique. Ny atao hoe théologie systématique manko dia rafitra lojika amin'ny anazavana ny finoana. Ka amin'izany théologie systématique zany dia lazaina avy amin'ny fijeriny lalàna fa ny fahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia sorona, sacrifice, fampinoana pahatezerana araka ny testamenta taloha. Zany hoe manatanteraka io sorona fampinoana pahatezerana ao amin'ny testamenta taloha io ny hazo fijalian'i Jesosy. Nisy archevêque tany Canterbury atao hoe Anselme de Canterbury 1033 hatramin'ny 1109 1109 no nahavelomana. Izy nanao systématisation an'izany fampianarana zany ary nanao ny atao hoe théologie mihatra andriba, zany hoe théologie contextualisée. Anareo mpandika teny zany. Théologie contextualisée. Zao lazain'le Anselme de Canterbury. Ny fahafatesan'i Jesosy dia sorona ataon'olombelona ho an'Andriamanitra, ho valy ny fahotany olombelona mba hahazoany famelan-keloka. Araky ny hevitry Anselme dia izao, Andriamanitra tsy mamela heloka raha tsy misy raha latsaka. Dia nalainy sary amin'izany ny fomba ny olona tamin'ny Moyen Âge. Les duels reny tadidinareo na mifampitifitra na l'épée. Dia ilazany hoe l'affront se lave dans le sang. Zay zany no nataony systématique hoe ny fahotany olombelona dia fanalambaraka an'Andriamanitra, lèse majesté. Raha olona samy olona azy manao fanalambaraka tsy vity ny raha tsy ady amin'ny épée na mifampitifitra. Mainka fa ny mpanjaka no alainao baraka dia fahafatesana ny vokatra zany no takiny zany. Ka ny fitsaran'Andriamanitra ho ihany Anselme dia manameloka ny olona araka ny lalàna. Tsy manana ny fahamarinan'Andriamanitra na ny fahamarinana takin'Andriamanitra ka amelony ho faty. Raha izay zany dia voatendry ho very daholo. Malédiction izy dala tomaly ny olona rehetra noho ny fahotana.
ary ny lalàna no manambarany zany hoe tsy misy na iza afaka miala amin'io kanefa ho ihany Anselme noho ny fitiavan'Andriamanitra ao any eto hoe justice n'Andriamanitra mitaky an'izany rehetra zany nefa ao ihany koa ny fitiavana dia nanao compromis Andriamanitra nahita ny atao hoe miséricorde ny famindram-po dia zany atao hoe maromarotry iraisana atao amin'Andriamanitra zany dia ny hoe Andriamanitra tonga olombelona sady Andriamanitra n'olombelona no handoa ny sazy takiny lalàna amin'ny olombelona ka raha ny olombelona manko raha olombelona fotsiny zao Kristy dia ny tenany ihany ny voavonjiny amin'ny fahafatesana fa raha Andriamanitra koa izy dia mahavonjy ny olombelona rehetra mandalo amin'ity fiainana ity fa raha olombelona fotsiny zao koa izy dia tsy ho azo vonoina noho zany Andriamanitra nahita ny hoe ny zanany tafinofiny olombelona mandalo fahafatesana dia voasasa tamin'izany ny fahotany olona ka afaka mandray azy Andriamanitra amin'izany fampianarana zany nefa tamin'ny anaranay azy dia tsy mampaninina loatra na ho hazo fijaliana no nahafaty ny zanak'Andriamanitra na ho zavatra hafa ohatra hoe pandu izy na mitapahandoha izy na mitoram-bato izy tsy mampaninina ny Anselme zany fa dia zao fotsiny maty izy noho ny fiteny any antsinanany Madagasikara hoe dia lonika izy ho faty avao zay zany tsy valiteny oatsika io zany satria tsy manazava ny tenin'ny Paoly hoe voahomby tamin'ny hazo fijaliana koa izy ary Kristy no velona ary zao tahaka anay ihany koa dia maro ny kristianina nanaraka zany fampianarany Anselme zany ary manitona ny olona mako zany satria resaka commercial ohatrina tediavinao vidiny fahotanay zao io ohatra ny calcul tsotsotra koa le izy maro nanaraka an'izany na amin'ny toroteny na amin'ny fiainana dia ka tsy nifantoka loatra amin'ny hazo fijaliana fa tamin'ny rany Kristy miainanao mpitoroteny maro ny rany Kristy no resahana fa tsy ny hazo fijaliana misy antony moa zany mahatonga an'izany koa ny rany Kristy lasaka tao Golgota hanadiovana ny fahotana sy mba hividianana azy araky ny tenin'ny Paoly amin'ny asany apôstôly toko 2:9 hoe beazo ny fiangonana izay novidiny Kristy tamin'ny rano noho zany amin'ny fiainan'ny fiangonana dia manandanja kokoa amin'ireny olony ireny ny zoma masina noho ny pasika maraina raha antanina amin'ny expérience ny amin'ny fiainany dia ilay zoma masina tadidiko rehefa manao herinandro masina zay amin'ny pasika dia mamerimberina amin'ny olona fa ny fikendrena amin'izao herinandro masina zao dia tsy ny vendredi saint fa ny alahady maraina any no kendrena amin'ilay programan'ny pasika manontolo iny zany satria ny amin'ny maro dia le fahalatsahan'ny rano Jesosy izay ihany zava-dehibe aminy fa aorian'izay dia ohatrany tsy tohiny tsony le tantara dia misy fampianarana hafa momba ny fanavotana ihany koa zay tsara ho resantsika satria nalazalaza zany nanomboka teo amin'ny 770 1970 naka hatreo amin'ny 1990 nalazalaza izay fampianarana ny fanavotana zay efa ela tokoa taloha be ny Anselme nampianariny ray-piangonana atao hoe Origène, Irénée zay nolovaniny atao hoe théologie de la libération taty aoriana zay dia nanindry indrindra ny amin'ny fandresen'ny Kristy ny fahavalon'ny olombelona ka nanafahany azy tamin'ny fahafatesana sy nanomezany azy fiainam-baovao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany fampianarana zany dia ohatrany mampime ihany fa lazainy fa ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny hazo fijaliana dia fanjonoana misy tia manjono vetsika eto reto
dia tsy dia tia io manjono io fa lany io ny fotoanako tsisy manaikitra nininy fa rehefa nanjono Andriamanitra hoy zareo dia nahazo izy zany hoe ny nofo ny Kristy olombelazy zany marefo nona tomany matory ny olona sahirana amin'ny lakakely amin'ny tafiodrivotra izy matory amin'ny ondany ro olona marefo kely io no natao amin'ny fintana ina moa anaran'le kankana kely iny hofana atao amin'ny fintana dia ny manofo an' Jesosy zany no asiana le mahandriamanitra azy dia natsipin'Andriamanitra eo dia hitan'iny devoly dia hoy izy hoe resinay ty olona marefo kely ty ary dia nanaikitra ary dia tratran'le mahandriamanitra azy zay ny fampianarany zareo zany fa ny zava-dehibe ny tazon'ny mpampianatra tateoriana dia ny hoe fandresena Kristy miditra amin'ny fahafatesana ary mitsangana tamin'ny maty ary nafahany ny babo rehetra tao anatin'izany fahafatesana zany tamin'izany dia ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no zava-dehibe tamin'izy ireo fa tsy ny fahafatesany na ny fomba na hafatesany tsy dia miresaka firina mihazo fijaliana afa-tsy zay hoe io dia Andriamanitra manjono tsy mbola mazava ny hevitra ambaran'ny Paoly eto ny amin'ny hoe voahombo niaraka tamin'ny Kristy isika ary ataoko fa mbola tiatsika ihany ny alalana izy zay le fijery avy amin'ny lalàna départ lalàna tsy manome valiteny mahafapony amin'ny zavatra lazain'ny Paoly fa ndao jerentsika ny hoe ny hazo fijalian'i Kristy jerena avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fitiavana mahery mitia amin'ny fahafahana tanteraka avy amin'izany no hijerena le hazo fijaliana hoy Paoly amin'ny Galatiana 3:1-2 ny lalàna tsy araka ny finoana raha tianao manipika amin'ny bokinao tsara tsopiny zany fa teny goavana be le izy efa rehefa mamaky atsika mandalo fotsiny ohatran'izao ny lalàna tsy araka ny finoana amin'ny dikateny frantsay anankiray dia izao no lazainy la loi n'a rien à voir avec la foi goavana be zany teny zany le dikateny anankiray ananako dia ny hoe le régime de la loi ne procède pas de la foi ahoanary no hijerena ny hazo fijalian'i Kristy tsy araka ny lalàna fa araka ny fahasoavana hoe misy fiovana indrindra ho anay zay systématisiana misy zavatra tsy maintsy miova eo ny fahasoavan'Andriamanitra izay hery ny fitiavany miasa amin'ny fahafahana no ny safidy ny hazo fijaliana ho lalana hidirany amin'izay ibetsahany ota indrindra Romana 5:5-20 ka nandreseny ny fikomian'ny olombelona sy ny hery ny fahafatesana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty ny hazo fijaliana dia mampiseho ny etraketraky ny olombelona manam-pahefana amin'ny hafa manitsakitsaka ny hafa hazo fijaliana ny symboliny zany ny olombelona izay manao ny tenany ho Andriamanitra ka tsy miraharaha izay mahizy azy ny olombelona ary noho zany tsy ankisendrasendra ny hazo fijaliana tsy azo atao hoe ahoanary raha pendu izy ahoanary raha chaise électrique no natao ahoanary raha antapahana ny tena tsy zany misy fikendrena manokana safidianan'Andriamanitra izany hazo fijalian'ny romanina zany mba ho talinjo na ho symbole milaza zavatra goavana amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia ny olombelona izay mihaika izay rehetra atao hoe marina sy tsara manao an'Andriamanitra ho tsy misy ary zany hazo fijaliana resahan'ny Paoly zany tamin'ny fiainan'i Jesosy dia tsy tranga indray mandeha ihany fa tamin'ny fiainany manontolo dia ny sedra izany izy ny tondra izany hazo fijaliana zany izy dia tamin'ny fampidirany ny fanjakam-pahasoavana eo anivony fanjakany zao tontolo zao
ka hanafoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahafana rehetra ary ny hery rehetra. Ka eo amin'ny hazo fijaliana dia tsy hoe victime Andriamanitra, akory atao fa io nataony olona, fa izy misetra mavitrika ny fahotany olombelona ary miditra amin'ny alalan'izany. Pozitifa zany le hazo fijaliana fa tsy negatif akory. Tsy hoe zavatra azo atao ambinambiny amin'ny finoana kristiana fa ivony amin'ny finoana kristiana. Ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia mitondra fanavotana ho an'izay rehetra mino azy. Faharesen'ilay hazo, lay faharesen'ilay instrument de torture, fa nanova azy kosa ho hery mandresy ny zavatra izay mamatotra ny olona ito amin'izao tontolo izao. No zany fandraisan'Andriamanitra ny hazo fijaliana zany ho lalana idirany amin'izay toerana ibehazany fahotana indrindra dia misokatra ny atao hoe lalany hazo fijaliana. Ho tonga any amin'ny zavatra lazain'ny politsika io. Ny hazo fijaliana izay nataon'ny Romanina ho fampihorohorona ny olona mba hampandadiany ny olona dia noraisin'Andriamanitra hampidirany ny fanjakany eto amin'izao tontolo izao. Mahafinaritra mandrakariva ny mamerina ao an-tsaiko ny dialogue ny fanaovan'ny Jesosy sy Pilato tamin'ny fotoan'ny passion. Efa nampijaliana araka izay tratrany zareo atao Jesosy. Dia nentina teo amin'ny plateforme Pretoria. Dia hoe Pilato hoe indro ny lehilahy. Ianao manantena hoe olona mangovongovotra no Jesosy mijoro tsara. Dia hoe Pilato taminy, inona nataonao? Lazao ahy. Tsy miteny Jesosy. Dia hoe Pilato hoe tsy fantatrao ve fa manana fahefana aminao na handefanao na hanombo anao amin'ny hazo fijaliana. Ina navaliny Jesosy. Azafady re tompoko mpavonjeo aho. No. Hoy Jesosy hoe tsy manana fahefana amiko ianao na kely akory azy. Afa-tsy izay nomen'Andriamanitra anao ihany. Zany Jesosy izay mitondra ny hazo fijaliana, nandray ny hazo fijaliana amin'ny heriny ka nandavo an'izany hazo fijaliana zany. Tsy manana fahefana amiko ianao na dia kely akory azy. Ny lalan'ny hazo fijaliana dia nisokafan'Andriamanitra amin'ny herin'ny fahasoavana hanohitra ny herin'ny fahotana sy ny fanjakazakany ratsy eto amin'izao tontolo izao. Ary efa natompo Jesosy zany tamin'ny resaka nataony tamin'ny Pilato sy ny teny rehetra nataony teo ambony hazo fijaliana. Ka noho ny asan'ny fanahy masina dia mifindra amin'ny mino ny herin'ny mpitiavan'i Jesosy izay mahery noho ny fahafatesana, mahery noho ny instrument de punition, instrument de torture. Ka afaka manaraka ny lalan'ny Kristy koa ny mino dia ny lalan'ny hazo fijaliana zany. Hoy Paoly, voahombo amin'ny hazo fijaliana aho, ka Jesosy no velona ato anatiko. Ary tsy Paoly ihany no mahazo an'izany lalan'ny hazo fijaliana zany. Sy Paoly ihany no miaraka amin'ny Kristy amin'izany, fa izay rehetra any Kristy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Koa dia reny olona ireny dia manaiky ho tarihy ny fanahy masina ho amin'ny fitiavana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Ireo dia tsy zavatra tonga ho azy naturel amintsika na ianarana amin'ny hafa, fa ny fanahy masina no mampianatra antsika amin'ny lalan'ny hazo fijaliana.
samy manana ny zavatra manahirana tsika avy isika amin'ity fitiavana be sa fiadanana sa faharim-po sa famoram-panahy sa fahanaovantsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po ny ady le patience no manahirana impatient mba mangataka ihany amin'Andriamanitra indraindray mba meo patience atompoko fa tavoaingana le impatience tsy mety sitrany ya eo lazainy Paoly hoe tarehiny fanahy tsy handeha amin'izay rehetra tiana aleha fa mandeha amin'ity lalan'ny hazo fijaliana ity. Ahoana moa ny fisehony zany lalan'ny hazo fijaliana zany? Zareo kely amin'ny bureau, ao amin'ny bureau nareo misy lehilahy 3 vehivavy anankiray samy miasa. Dia lehilahy sasany dia mamazivazy mitakine an'le zazavavy miasa eo. Ianao tsy manao an'izany. Dia izy ary lehilahy maninona koa? Ina mahazo any lehilahy? Tsy mety aminay manao an'io. Ity omboany amin'ny hazo fijaliana ianao satria te hijoro amin'ny marina. Ny lalan'ny hazo fijaliana. Zay te hijoro amin'ny marina eto amin'izao tontolo izao dia homboiny izao tontolo izao amin'ny hazo fijaliana. Ka izay manaradia an'i Kristy dia mitondra ny hazo fijalian'i Kristy koa, miaina amin'ny satany fanjakan'Andriamanitra eo anivon'izao tontolo izao izay miady amin'Andriamanitra, na koa miaina amin'ny fahafahana entiny hazo fijalian'i Kristy eo anivon'ny tontolo ny fahandevozan'ny lalàna. Raha ianao Madagasikara zao no hanao raha zay mikarakara tany kelikely 2 ara zay anaovana fasana fa feno le fasana taloha atao. Dia ny resaka renao dia ny hoe tsy mametraka kely ve? Dia hoy ny sasany hoe pasteur ange hoe hay fe pasteur mametraho ihany na izany aza. Ka raha ianao manao hoe enareo anefa karamainy voaka hanao an'izany dia herinandro eo ane ianao voafa. Zay le hazo fijaliana anomboany ianao zany. Satria ianao dia hitondra fahamarinana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao izay tsy mila n'Andriamanitra dia hombony amin'ny hazo fijaliana ianao raha manao an'izany. Kanefa hanaraka ny ataony ve sa hanaiky zany fanombona amin'ny hazo fijaliana. Ka milaza hoe tsy vo izao no hombona amin'ny hazo fijaliana fa efa niaraka tamin'ny Kristy hombona amin'ny hazo fijaliana. Tsy vahiny amiko io. Hoy ny teny apôstôly Paoly amin'ny Timoty 2:7-12 izay mandeha araka ny fanahy dia henjehina. Izay rehetra miaina amin'ny te-panahy araka an'Andriamanitra dia henjehina. Izany dia tohin'ilay hazo fijaliana teo amin'ny Kristy. Tsy ianao kory ny voalohany ombona, ianao efa voahombo niaraka tamin'ny Kristy raha ny amin'izao tontolo izao. Dia hoy Paoly hoe voahombo miaraka amin'ny Kristy isika. Haninona ary? Hoy Paoly amin'ny Efesianina 2:2-10 mba ho afaka hanao asa tsara. Asa tsara izay atao amin'ny fahafahana. Misatsika omaly ny asa tsara dia ny asa ataon'ny mino andavanandro. Ny teny Lutera hoe ny asa ataoko amin'izao mitoroteny eto am-pilipitra dia tsy hoe ambony no ny asa ataon'ny vadiko eo am-pilipitrana. Rina le pilipitrana manolo ny salakany zanany. Asa tsara atao an'Andriamanitra koa zany. Izy mamahana reo mahantra rehetra mandalo ao tokantrano mangataka, asa tsara koa zany atao amin'ny fahafahana tanteraka. Eto amin'ny Galatiana Paoly dia mampisy nuance kely ny zavatra lazainy any amin'ny Kolosiana. Amin'ny Kolosiana 2:7-7 dia izy hoe efa maty ianareo ary ny fiainanareo miafina ao amin'Andriamanitra amin'ny Kristy. Fanazavan'ny tanora azy dia hoe isika zany dia efa midisque dur an'Andriamanitra. Tena matanjaka be le sara. Satria manko ny tanora ankehitriny sahirana hoe ahoana moa zao pasteur rehefa ohatra ianao maty dia tsipin'olona any anaty rano ny marin reny dia asa moa mbola manao zany reny na tsy amin'izao maty any anaty ranomasina dia latsany ihany. Dia avy ny trondro anankiray mihinana an'iny.
dia avy koa ny trondro akaiky mihinana an'ilay trondro koa dia mifampihana tonga ny fitsanganana amin'ny maty aiza no hahitana ny potipotiky ilay olona sasany efa ny trondro sasany efa nohaniny gasy ety ny sasany nianiny any Indonezia fa ity lazainy Paoly eto ity hoe isika dia efa ao amin'ny disque dur n'Andriamanitra ka tononony fotsiny Ranay Valfonso io anao Rabe Arson io anao Perira Solondray be io anao zava-dehibe dia antsoina ianao satria efa ao amin'ny disque ary tsy misy mahala anao amin'izany disque dur zany tsy misy ina moa le manimba tsy misy virus any dia voly tsy tafiditra any anao virus mahatsiravina any fa rehefa tafidra ao amin'ny disque dur fa eto indray Paoly niarana tsangany isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy fa miara mihombo eo amin'ny hazo fijaliana eo zany misy mirazotra parallèle zany mirazotra zany misy mirazotra eo ny hoe sady ao an-danitra no eo amin'ny hazo fijalian'ny Kristy izay miara mipetraka amin'ny Kristy ao an-danitra no miara mandeha aminy ary izay miara voahombo aminy no miara belona aminy eo amin'izay heveran'izao tontolo zao hoe fahafatesana io andosiro io eo indrindra hoy Paoly no misy ny fahavelomana satria tsy azony zao tontolo zao ampihorohorona intsony ianao satria tsy zaho intsony no velona hoy Paoly fa Kristy no velona ato anatiko koa ilay hazo fijalian'ny Kristy dia herim-panahy atolotr'Andriamanitra anao herim-panahy hoentinao mandresy ny fanafihana sy ny herisetra mba mitsindritsindry ataon'ny olony ratsy rehetra amin'ny fiainanao na lavitra anao zany na akaiky anao na antokantrano misy an'izany ny hazo fijalian'i Jesosy voahombo miaraka aminy amin'ny hazo fijaliana tadidiko raha mbola nitondra raha fitandremana zay misy olona tratra ny depression lalina dia lalina ary ny miezaka manakatra azy amin'izany lalina zany dia mandany ny aina tokoa raha ianao no hiasa amin'ny tenanao izy ny torohevitra izay lazaiko amin'ny reny olonireny marakireva dia izy mahita an' Jesosy venao zao voahombo amin'ny hazo fijaliana dia miondrika kely eo izy dia izy hoe eny dada hitako izy hitanao lay lany voany lay misokatra io hitako izy midira ao anao fa tsy misy mahazo anao ao tsy misy mahatratra anao ao rehefa miditra ao miafinao dia velonao ianao ary zany namonjy olona maro be tamin'ny asa pastoral nataonay ny miditra ao amin'izany ratra ny Kristy zany eo amin'ny hazo fijaliana ary dia mahazo fampahirezana ao anatin'izany ilay natao ho fanalambaraka olona ho vaniny fahasoavan'Andriamanitra ho tonga hery ho antsika zany mahafinaritra ny mahita olona maro mitondra sarina hazo fijaliana eo amin'ny tratrany ary raha mahita an'izany dia mahatsiaro io ny fanomezam-pahasoavana ataon'Andriamanitra fa ny any sasany ataony mitsongoloka koa le izy zay ngamba le satanika zay ny lohany ataony ambany fa mety ho tantarany Petera koa ngamba zany isika izay mahatsapy zany zavatra lazainy Paoly zany mahita ny maha positif ny nataon'Andriamanitra ho antsika tsy isika no manao zavatra ho an'Andriamanitra hampitoniana azy fa izy no manao zavatra ho antsika hamonjena antsika ary dia lazainy Paoly ao amin'ny Efesiana 4:20 fa voaforona ao amin'ny Kristy isika mba hanao asa tsara voaforona ao anatiny zany fiomboany amin'ny hazo fijaliana zany isika olom-baovao manao asa tena tsara tokoa eto amin'izao tontolo zao ary zany dia asa tsara ho fanasoavana ataon'ny olona afaka zanak'Andriamanitra ary zany dia tsy fisehosehoana ivelany toy izay ataon'ny olona eo ambanin'ny lalàna endrika fariseo ny ivelany ihany no atao
sala aminataony ankizy raha miasa mamafa trano dia asitriny eo ambaniny tapiny ny loto vita sady andeha hijery tele zay sokafany ao dôly ihany tsy toy zany fa tena asa zay mitondra fahasoavana mitondra fiainana eto am'izao tontolo zao hazo fijaliana izay noresen'ny Kristy ny ngidiny sy ny herisetrany nefa ampiasainy io antsika mba hampandresy ny tsara amin'ny fitarian'ny fanahy dia ataontsika ny hira 7:1 farany teo ao anatin'izay raha misy atiaro ametraka fanontaniana dia atao zany enganeka niadakadana ihany ny fampianarako azonareo mpandika teny na rana ary le voambolana malagasy moa zavatra izany isanandro zany 7:1 ampototry ny hazo zay nijalianao mitoerako azavaintavanao